mba hovanona fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanona fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanona. Naiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao ka manaraka mba eny ny ontsapio ny radio Don Bosco mijery amin'ny RDP live manaraka amin'ny YouTube any dia faly zahay miaraba antsika rehetra amin'izao maraina ny alarobia izao satria mivantana ny fandarantsika ny famerenana kosa fampatsahivana ihany isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany miverina fandarana ho andro izay tsy naraka ny fandarana na io ihany koa mbola te hamerina anaraka an'izany fandarana zany raha ohatra moa tsika manaraka ny RDP live dia afaka mamerimberina an'ireny any amin'ny YouTube koa dia afaka mamerimberina mijery an'ireny na ihany koa manaraka hoe inona ny voalaza tao inona ny resaka tao dia antsika no manaraka an'izay toy ny mahazatra tsika rehetra zay manaraka amin'izao fotoana izao dia tsy mitazona ho antsika samy irery famba mifampizara zay ananantsika zay azotsika teto amin'ity fandarana ity fa ohatra mitazona ho antsika samy rehetra zay tsy zava-robanina mihitsy eto fa dia alohantsika mba mifampizara zay zavatra voaraintsika rehetra ao anatin'ity oraray zay rahana ity ny fandarantsika dia andraisana ny SMS avany aminareo ihany satria mofakiny reny dia hovaliana any amin'ny tapany faharoa fa ny tapany voalohany kosa dia anaovana ny famelabelara-kevitra toy ny mahazatra antsika hatrany ny eo amin'ny lafiny teknika liva ny mikirakirany sary dia dadisina ambinina ary toy ny mahazatra antsika ny mpanaben'ny général Romakavelo no anao famelabelara-kevitra ary anasana antsika sady ao anatin'izay ora iray izay mba hiaraka aminay fampizara aminay zay ananantsika ao anatin'izay mba hahatonga antsika olom-pirenena vanina izany na vita somatsara ny fetin'ny verenan'ny fahaleovan-tena Madagasikara tsika dia miaraba antsika rehetrarehetra ihany koa ary indrindra ny anankiray koa tsy adinoitsika vitantsika somatsara ny volana jiona dia miaraba antsika amin'izao fanombohan'ny volana jiola izao mba hovanina daolontsika rehetra mba hovanina andriamatoa Flavien mba hovanina andriamatoa Arliva andriamatoa Dadi ary andriamatoa Nambinina mba hovanina tsika rehetra manaraka ny fandarana toko ny toy ny mahazatra antsika tsy napety azy manao ny tsy azy fampitiana antsika tena ilaina mihitsy le izy dia alohan'ny iresahana ny tsy ahy ngamba dia manamafy ny teninao teo amin'ny fiarabana natratrarantsika mianakavy ny asaramanitra ary miaraba antsika koa na vitany volana jona iny hiditra amin'ny volana jolay tena zava-dehibe zany fitahian'Andriamanitra daholo ary fahazavana avy amin'Andriamanitra no mahatanteraka an'izany rehetra izany raha ataony tsy hay andriamatoa Flavien dia hoe anisan'ny zavatra noresahana teto amin'ny fandarana hoe aiza ho aiza ny fahaizana mampita soatoavina mba ahitana vokatra tsara eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina malasa ny eritreritra mihitsy zany ny zavatra andresahantsika nefany rehefa tena mandinika ny zava-misy tena hoe mampametram-panontaniana aiza le soatoavina ina moa le soatoavina le fanajana le fifanajana le fifanampiana le fahaiza-miaina tena malasa ny eritreritra nefa araka ny tenenay toana tsy mahakivy akory zany tsy mahakivy satria efa fitaovana eo am-pelantanana tsy azo ialana mihitsy ny serasera-mpifandraisana amin'ny Facebook ary any anatin'ireny ary tsy dia mahagaga loatra izy satria misy olona hoe tsy dia afaka mifandray loatra amin'ny mivantana amin'ny hafa fa amin'ny alalan'ny Facebook eo any anatin'ireny réseaux sociaux ireny mba ahafahany maneho hevitra ahafahany mifandray ahafahany mba hoe mety hoe ivelarany sainy koa angambany zavatra ohatran'izany ka hoe ahoana ny fehezana an'ireny za dia betsaka mihitsy ny fandefasam-peo no tena hoe miezaka mihitsy ny hoe mba hoaka reny mba hoaka mba hifanaja mba hoaka reny mba hay mifampitiavana mba hoaka reny mba hay mifanampy hoaka reny mba hay tena be dia be raha ny lafiny ataontsika hoe fanentanana tena misy dia misy fa maninona ny ohatrany hoe tsy tafita mihitsy le izy mieritreritra hoe tsy tafita izy satria zao ny antony andriamatoa Flavien eo le fahasahiranana ara-piainana ary mahatonga ny olona eritreritra mihitsy aza hoe reo koa mba be fananarana foana fa tsy tena angaty fahasahiranan'ny olona manaiky tompoko
samiaina an'izany fahasairana zany daholo kanefa tsy hoe no sy ny fahasairanana koa tsy siny tsony fa vao maika manasarotra amin'ny fiainana ange ny tsy fahazamiaina ny fahaizana mifanaja tsy manjana mifanampy tena vao maika mahasarotra amin'ny fiainana kanefa be dia be ny zavatra miandry antsika ao anatin'ny fahasairanana ka dia izay no mahatonga ny ohatrany hoe amerimberena antsika matetika an'izany resaka zany fa izay no ndeha atao hoe ohatrany hoe tsy ahy Andriamanitao Flavien fa ny zavatra hoe horesantsika an'io dia ny hoe ny fiantraikany fifandraisana amin'ny hafa eo amin'ny tena manokana. Io fifandraisana amin'ny hafa io nge misy akony eo amin'ny tenanao manokana sao dia verinao fa hoe inona moa ny ifandraisako amin'izany, inona moa ny dia rarahiko an'izany, inona moa ny zavatra hoe tombontsoa azoko amin'izany. Zany fa ohatrany hoe alaim-panahytsika hieritreritra an'izany kanefa ny tena misy fiantraikany iny ary efa nyresantsika teto foana Andriamanitao Flavien fa ny hoe ny fifalozakevitra ny fanakalozakevitra zany misy akony lehibe mihitsy mba mampisaina, mampivoatra, mampivelatra, mampandroso ary koa mety koa rehefa tsy misy ny fanakalozakevitra dia mety mampimotra ary nefa zay ny tadiavintsika fa mifampandrosoana ka tena tokoa zao tena zava-dehibe. Mbola azo heverina hoe vitsy dia vitsy ny olona ametraka an'izany fanontaniana izany hoe tena inona marina moa zany hoe mba akony amin'ny fiainako manokana amin'ny fahafindraisana ny hafa. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao Andriamanitao Flavien dia betsaka ny ataontsika hoe fitaovan-tserasera efa nolazaintsika teo. Anisan'izany amin'ny Facebook ny hainao manjery isan-karazany izay ahafahana ihany koa maneho hevitra amin'izao fotoana izao na ny amin'ny hainao manjery na amin'ny fandefasam-peo dia efa be dia be mihitsy no hoe zavatra avy any anatin'ireny serasera mpifandraisana Facebook ireny no vakiany zareo satria tsy misy ilay antsotaroby dia any no andraisana azy ka ndikan'izany dia tena hoe io fitaovan-tserasera io dia tsy azontsika ialana misy io na hanao inontsika na hanao inona ary tena hoe zavatra efa ampiasana maneran-tany ange zany Facebook zany io ary ity efa ndresantsika ihany efa Andriamanitao Flavien fa io Facebook io nge nareo réseaux sociaux reo ohatra dia ny tena zava-misy dia manala antsika amin'ny fifandraisana hita maso azo tsapahitanana. Ina moa hoe fifandraisana hita maso azo tsapahitanana raha ataontsika amin'ny teny frantsay dia hoe monde réel le tena misy mihitsy azo tsapahitanana hoe mifankahita ohatra antsika mianaka zao hoe tena mifankahita eo dia io Andriamanitao Flavien ireo daholo ny mpiara-miasa amintsika zay le hoe monde réel zany hoe le tena misy mifanerasera ahafahana mahita mihitsy hoe ary ohatra ny falifaly rangary izany ary toatra ny tesetra toatra mampalahelo ohatran'izao hitanao satria nohon' izay le tena zava-misy tena hita maso io fa ty ataontsika hoe amin'ny Facebook na ny réseaux sociaux teo dia fifandraisana hita maso fotsiny ohatrantsika zao hoe tonga dia mandeha mivatana maka ny Facebook azon'ny olona jerena dia nefany tsy azo tsapahitanana ary voafetra ihany le zavatra hitanao eo satria zay alefa any aminao no hitanao ohatra fotsiny zao hoe mety hoe ny akanjotsika ambony fotsiny no hitan'ny olona any fa tsy hitan'ny olona ny hoe kiraro anaovantsika, ny pataloha anaovantsika, ny fihetsika rehetrarehetra fa iny tapany ambony iny fotsiny ihany zany hoe apahany ary zay ny tena ohatrany hoe mampametra-panontaniana amin'le hoe hita maso fa tsy azo tsapahitanana apahany no hitanao ary eo anatin'izay apahany zay misy zavatra be dia be nefany tena hoe tsy ampy ary eo anatin'izay zavatra hoe ary zay ka zay ny tena mahatonga an'le hoe efa tafiditra ao anatin'ny fiainan'ny olona mihitsy manerana zao tontolo zao kanefany dia andeha mba hiezaka tsika hoe ny ampifandray ihany ny hita maso azo tsapahitanana sy ny io le hita maso tsy azo tsapahitanana mba sy ho lanjany hoe farafaratsy ndre mba ataovy mifandandry misy ny hita maso tsy azo tsapahitanana hita dia mba ataovy mifandandry fa amin'izao fotoana zao tena tsy mifandandra mihitsy iny io Andriamanitao Flavien ary zay mahasarotra be an'le hoe fiantraikany fifandraisana amin'ny hafa eo amin'ny tenanao manokana satria ny olona hitanao any anaty Facebook olona mety tsy mifanerasera aminao fa ao anaty Facebook fotsiny no hitanao azy ary tsy fantatrao mihitsy hoe inona ny toetran'io olona inona ny asa ataony, inona ny zavatra mba fanaony, inona ny zavatra azoko hifanampiana aminy na azoko angatahana aminy hifanampiana amiko mety afaka mifanoratra aminy angamba ianao dia misy zavatra zao fa mbola hafa mihitsy le hoe tena mifanatrika afaka mifampiresaka afaka mifanakalo hevitra ary zay indrindra eo amin'io le lazaiko anao eo amin'le hita maso fa tsy azo tsapahitanana ny tena mahavery an'le fifanajana zanao satria tsy mifanatrika marina fa
afaka manao zay tianao tenenina ianao amin'io e. Olona efa tenintsika teto tamin'ny heriny hoe olona tsy fantatro zao mihitsy fa de hoe eo amin'ny Facebook no ahitanao azy de avy ianao de milaza io olona io ohatrao io olona io ohatrao mety hoe manasoaso ianao na koa tena hoe manaratsy ianao fa tena samihafa mihitsy ka zay zavatra tena hoe tena tokony mba mahiezaka e. Tsika teto efa niteny Andriamatao Flavien zany fa 90 taona ny firenany fahaleovantena zany nge zava-dehibe ary tena nanapa-kevitra mihitsy hoe rehefa mba misy 20 taona tena hoe manamarika ny fiainam-pirenena ohatrany io de tokony mba misy karazana toko hoe fanapaha-kevitra na ezaka tokony atao hoe amin'ny 90 taona manaraka na tsy hoatsony any sanao de mba ovako ny fomba fiainako, mba ovako fomba fijeriko, mba ovako ny fomba fifandraisako amin'ny olona mahatsara fiainana zany Andriamatao Flavien. Tena lazaiko anao fa tena zava-dehibe mihitsy satria ny tena antony de tsotra hoe lasa mba manana tanjona ianao ary rehefa manana tanjona de lasa misy safidy ary rehefa misy safidy de ohatran'ireny tanjona sy safidy ireny karazana arorika miaro anao mba tsy handehananao hoe miakavina na miala amin'le mba fanapahan-kevitra sy le safidy rehefa napetraka ao mba natsara ny fiainanao manokana aloha voalohany indrindra fa raha vao miatsara nge ny fiainanao e de olona mifanakaiky aminao mifanolo-bodirina miray trano miara-miasa mpiray monina de zay ny mahatonga le hoe misy fiantraikany fifandraisana amin'ny hafa amin'ny tenanao manokana ary eto de ny tena hoe avy amin'ny tena manokana mihitsy aloha hoe inona tsika manko nandray rehefa karazana hoe fampiresaka zay totriko hoe fampisikera ina nefa mba vitany olo io hitanao zay zavatra iny tena toko hoe ndao mba avadika indray ny resaka Andriamatao Flavien inona mba vitako satria inona ny vitany olo io inona mba vitako ary rehefa manana an'izay fijery zay ianao lazaiko anao fa miova amin'ny fiainanao tena miova na tokantrano na eo amin'ny fiarahamonina iny satria miezaka foana ianao hoe inona indray zany mba ataoko mba mety atsapako hoe ohatra mba nisy ezaka nataoko nanatsarana ny fiainana na tsy atao hoe ny fiainana manontolo fotsiny ary fa nanatsarako ny rivo-piarahamonina rivotra ny rivo-piarahamonina tao an-trano na ny hoe ny rivo-piarahamonina tany ampiasana na ny rivo-piarahamonina teo amin'ny fifandraisana teo amin'ny fiarahamonina zany iny ilaina Andriamatao Flavien zany ataoko hoe mahazava-dehibe an'le hoe misy tsingerin-taona tena hoe manamarika fiainam-pirenena fa 90 taona miverenan'ny fahaleovantena zany tsika miteny hoe fahaleovantena raha vao miteny zany fahaleovantena zany nge teny voalohany indrindra ny tenanao aloha ianao io ve tena mahaleo tena ina moa ny ataoko mahaleo tena tsy miankin-doha mbola miankin-doha amin'ny dada sy neny ve le tanora nefa efa 5 taona mbola miankin-doha amin'ny fantatro amin'ny zavatra maro nefa tsika teto efa niteny foana Andriamatao Flavien matoa tsika mbola velona naina de mbola hoe misy zavatra tsy vitatsika ary mbola men'Andriamanitra tombonano io vatatsika io efa nitenenina teto foana talenta manomboka any amin'ny loha mandrapatonga any amin'ny faladia ary ny talenta rehefa miteny hoe talenta de hoe zavatra hay manavanana napetraka Andriamanitra amin'ny vatanao ka azonao trandrahana ahafahanao manatsara ny fiainanao ka ny talenta zany amiko raha ohatra ka tsorina de hoe karazana hery ao anatinao ao ary ety hery mitondra amin'ny fahatsaram-piainana hery mitondra amin'ny fivoarana hery mitondra amin'ny fandrosoana zany hoe zay zavatra rehetra ataonao de tsy mitsahatra fotsiny eo amin'izay zavatra hoe fa vita androany fa tena manana heritreritra mihitsy ianao hoe miezaka hoe manatsara zany rehetrarehetra any nge zavatra ilainy tsika zao hiditra amin'ny andeha ataon'ireny 90 taona faharoa indray zany marina hoa fa tsy za zao no mbola hatratra an'izany fa nahitanana zany taranaka mbola tafitra ianao zao ka mahatratra ianao zao satria vao manomboka ay manomboka ndray andro iny ary tsy maninona fa efa tafiditra marina ny teninao Andriamatao Flavien ka zay zavatra zay nge de ozy hoe tena zava-dehibe nge zany tena hoe raha tsy manomba fomba fijery tsika Andriamatao Flavien ary tsy manao ezaka mihitsy miainga amin'ny tena tsika hoe inona le ataoko dosahirana zao tsika ao anatin'ny 20 taona tena isiny efa misy fa tsy mbola hoe isiny araky ny tenenako fa sairana noho ity coronavirus ity ny antony de hoe na tsitsika na tsitsika raha mbola mitombo ny fiparitahany io valana aretin'io de tsy maintsy mbola mipetraka foana ny fepetra rehetrarehetra hoe zao mbola tsy afaka misokatra ny ato mbola tsy azo atao ritra mbola eo indrindra ny ilaina an'le fahatongava-tsaina ho an'ny tsirairay avy fa tsy hoe rehefa baiko avy any fanjakana fotsiny tsika vao zay vao nitsoropaka
fa manomboka amin'ny tena antsika mihitsy ary ny tena le fifihezana tena mihitsy ny tena zava-dehibe eto sady efa niteny tamina fandrefa-tsampio anankiray na hainao manjery anankiray ohatra hoe raha tsy miara misy alahy amin'ny fanjakantsika amin'ny fanajana ny fepetra rehetrarehetra mba tsy hiparitahan'ny valana rehetra sasampona dolo zay zavatra atao ary tena mamono tena sika zany hoe mamono teny tsika amin'ny alalan'le valana rehetina fa mamono teny tsika amin'ny sinny ataotsika crise samihafa crise socialy crise ara-toekarena crise zao zay ny tena ary azadino eo manko ny tena mahatonga hoe ilaina ny resadresaka otrao tsika mieritreritra foana ny fanjakana fa iza ny fanjakana rehefa tena dinihiny ny vahoaka ny fanjakany ny vahoaka ny fanjakana satria io vahoaka ny na mialalana andreo mpiasam-bahoaka ireo ahafahany mandray fanapakevitra andrindrany hitantanany hitsonjovany ny hoaviny le firenena zay efa nytenentsika teo ny maharay aman-dreny ny fanjakana fa maharay aman-dreny atsika vahoaka ihany koa satria tsika ny miaso sy mamelona adidiny ray aman-dreny zany zavatra tena tokony tenentsika foana ho isanandro hoe mba manana vetsika le fomba tadidiko tsara foana zany mbola nianatra anisany zavatra naverimberina taminay foana ny hoe rehefa mba hariva dia mba manaova examen de conscience hoe mba hieritreritra hoe inona moa zany ny zavatra vitako androany inona mba tsara vitako ary inona ny zavatra tsy nety tokony angatahako fa melakeloko amin'Andriamanitra amin'izao tontolo izy asa tsy fantatra mbola misy hoe zany indreo andrisany nampitana taminay fony zany mbola nianatra manao examen de conscience fa tsy voatery hoe rehefa mandeha mikonfesany amopera ihany ianao zay vao tena hoe zao le izy fa ianao manokana io ary le fanaovanao an'io tena fomba fifandraisanao amin'Andriamanitra fanakakezanao amin'Andriamanitra ary atonganao hoe mba hiezaka hoe mba hanao tsara hoe tamin'ty androany tiako tena tezitra tamin'ny olona tao an-trano inona moa tena nahatezitra ohatran'izany nge le examen de conscience inona le tena nahatezitra ohatran'izany ohatran'ny sarotra rotiny mba hiezaka ako mba hanatsara ny rivim-piarahamonina tao an-trano manomboka zao dia mba hiezaka mihitsy mba tsy ho teziteza manenjika zao mba hanao ny raha tandrify manomboka zao tsy maintsy misy atombohany zavatra rehetra andreo matoy filavia tiana tsy tiana ary zany ny tena zava-dehibe tena zava-dehibe mihitsy ary anisany tena hoe nararotina mihitsy ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao andreo matoy filavia tena iresantsika an'izany zavatra zany tena ozy hoe tsy maintsy miandahy miambavy tompoko ny anarinana n'ity firenena ity tsy maintsy miandahy miambavy tompoko ny erovana mihitsy amin'ny valana retana tsy hiparitany tsy maintsy mianga fa na inona ataotsika hoe fampiarana sazy faran'izay enjana ka mbola tsy tonga saina foana le olona fa mbola hoe anypetraka dia lasa hiteraka fankalana fotsiny ampitandro filaminana sy mivahoaka le izy fa rehefa ianao no tena manaraka hoe ilaina ny tapimbava ilaina ny le elanelana ajaina ilaina zao ianao ihany mandresy lahatra ny tenanao mba hampiatra azy fa tsy maintsy misy mpitandro filaminana ve zay vao anao tsy maintsy misy fampitahorana sazy ve hiatra ve zay vao ataotsika ary tadio fa efa naverimberitsika teto tamin'ity fandaran'ity koa ndre matoy filaviany fa tena hoe eo amin'ny hotely ka hatramin'ny 20 taona iny tena hoe ahatonga ny zanaka anana n'izay fahatongavan-tsaina hoe andray andraikitray anana ny maizy azy anana ny fahatokisantena indrindrindrindra zay fa nandresantsika anana fahatokisantena ary zay zavatra tena nivelika fa zava-dehibe loatra amin'le hoe fahatokisantena zany ny fandraisana andraikitra ny tena mariny zay ny ahako hoe andeha hivoaka ny trano zao dia tsy adinoko ny sarim-bavako andeha hivoaka ny trano zao fa karena anarea dia hiezaka mihitsy ahako anajany reo fepetra rehetra zay takina iarovako ny tenako voalohany indrindra ny raha ny tena mariny fa iarovako ny hafa ihany koa ary zay zavatra tena zavatra ara-tsoratra masina mihitsy izay fa namanao tahaka ny tenanao ka raha tiako ny tenako tsy von'ny coronavirus dia mba tiako ny hafa mba tsy ho tratra ny coronavirus dia zay andrea matoy filavianga mba fa tapitra ny tapany voalohany dia ny zavatra ho resantsika amin'ny manaraka reto dia ozy ilaina le izy dia hoe ny fifandraisany ray aman-dreny ny zanaka ohatra ny tena mbola tena hitako hoe mbola lavitreraka ny zavatra hitako mihitsy hoe fifandraisany ray aman-dreny ny zanaka tsika miteny foana hoe mba ho tonga saina mba atoky tena mba hieritreritra hoe araka zay nyresantsika teo zay fa avy eo tokantrano mihitsy ny miaingy eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka indrindra am'izay miara-mipetraka lava zao ny indrindra ka zay indrindra matiny dia zay ohatra hoe tsy manino efa nataotsika io efa natao mihitsy io fa dia andeha hiverenany zay indrindra maty fa dia ny faniriana ndre matoy filavian
dia mba tena hoe tonga saintsika rehetrarehetra manaraka nyity fandaharana ity dia andao atao hoe manomboka amintsika izay manaraka ny fandaharana ny ezaka sy ny finiavana tena hoe mba hitondra ny anjara birikitsika mba ampilamina ampandroso amin'ny fahitana vahaolana amin'ny fiadinany amin'ity valana rehetrany ity fa indrindra eo amin'ny zava-tsarotra mbola miandry antsika dia ny lafiny ara-toekarena lafiny ara-tsosialy lafiny ara-panabeazana lafiny marobe zay ny tapany voalohany hidirantsika ny tapany faharoa zany hoe amakina ny SMS avy any aminareo na amin'ny alalany eo amin'ny RDB live any amin'ny afatra mihafa zany na amin'ny alalany 033 08 850 02 ndawary mba hovanina ndawary izao mivaky andezy atombotsika ato amin'ny RDB live le izy sady miaraba antsika moa zareo ao anatin'ny resaka fahaleovan-tena sy ny tsingeritona ny radio ihany koa entiko nisan'izay tsingeritona fa efatra amby roapolo taona ny radio Don Bosco tamin'ny sabotsy lasa teo ary dia arabana antsika rehetra ihany koa satria mbola matonareo mbola miaraka aminay hatramin'izao dia teo ny radio Don Bosco mato mbola eo ny radio Don Bosco dia teo ihany koa nareo eo tsika afanao totsy ho lava eo ny fitenenana zany lehilahy manoratra misy vehivavy miaraka amiko ary efa fantatra ny ray aman-dreny ny fiarahanay za tompoko mametraka fahatokisana aminy fa raha vao vita ny fianarana dia hiaraka izay sy izy analabaka kanefa ny olana dia zao nisy fotoana nanomezako ny kontoko nomeko azy ary taty aoriana dia novaiko ny mot de passe koa dia amin'izao izy hitako ny murany ao amin'ny Facebook dia mikafara be izy hoe aleo mandeha irery toy izay miaraka amin'ny olona mpamitaka sy ny sisa dia midika tsy fifanarahana intsony ve zany tompoko sa tsy fitiavana tsotra izao kanefa za mbola tia azy inona tompoko ny tokony ataoko sahiran-tsaina torohevitra le izy ny teto efa resanty foana ndre matovolavy ny tena fototra iorenan'ny fitiavana ange dia fampatokisany ary mba isian'ny fampatokisana tsy maintsy mifanakalo hevitra raha misy zavatra kasana tiana hovaina nefa zavatra nahazatra nareo miaraka zao tsy maintsy tenenina aminy fa tsy hoe gaga izy hoe ary manina tsy hitatsony le izy fa manina dia tana dia hoe tsy niteny akory ianao nefa ianao nananova zavatra izy hoe miaya izy zany dikan'izany izy zany tsy matoky atsony rehefa tsy matoky atsony dia mety tsy te atsony hitana fa zay ngely hoe ny tenanao ihany ny eritreritra no mamosavy zay le izy rehefa tsy mifampiresaka dia hoe ny aya tsy havananao ny fahendrena malagasy ary mba tsy tenenana hoe ny ayay mampisaraka dia zay dia anjaranao mamerina ny fampatokisana aminy dia everiko fa rehefa tena mifampilaza hoe zao anie ny antony azavaina tsara lazaiko fa raha olona mbola mifankatiana ary roa tsy zay akory ny matapaka ny fitiavana ya za manana olo tiana milaza izy fa hoe tia nefa miteny fony izy hoe angataka dia za tsy samy teny amin'ny reniko satria za mbola mianatra eritaona izay no ny rahanay ina tompoko no ataoko fa tena manery ahy izy aza maika aho ny fiainana neka mandra-pahafata ange ny tokantrano hoe ary tsika eto mifandarana efa miteny foana hoe fataro tsara ny toetra an'le tovolahy fataro tsara ny fomba mpianakaviany fataro tsara ny toerana ny eviany fataro tsara ny finoana arahany zany rehetrarehetra zany anisan'ny manamafiorina ny tokantrano fa tsy vita amin'ny fotsiny hoe zay mifankatidy zay dia vita be dia be loatra ary zany efa verimbezintsika foana ndre matovolavy be dia be loatra nge le tokantrano ianjadin'ny fahoriana sy ny fijaliana noho zay hoe fampiny zay fifankahalalana mieloha alohan'ny anapa-kevitra hoe anorona tokantrano zay dia lazaiko ary za eto dia mamerimberina vitao aloha ny fianarana fa ny fanambadiana hipetraka foana aza mba mameka an'izany anisany mbola zavatra teneniko foana dia hoe amin'izao vanim-potoana misy atsika zao miandahy miambava ny fiainana zany hoe tokony samy manana asa na ny lehilahy na ny vehivavy anjaranareo ny mandrindra ny hoe firy ny zanaka tokony ateraka no izay anton'izay fa raha loha ranombola ray fotsiny tompoko ny miditra amin'ny tokantrano amin'izao fotoana zao tsy maintsy sahirana io tokantrano io zay dia efa lazaiko foana ary ny antony tena itenenako hoe mila miasa ny asa tompoko mampivelatra an'izay hafa mihitsy ny hoe olona mananasa hoe mba mifanerasera amin'ny any araka ny loha hevitra ny tenentsika teo tsy ny olona hoe ao an-trano fotsiny dia mikarakara tokantrano fotsiny dia izay tsy mitovy
tena tsy mitovy mihitsy nefa tena ilainy le olombelona na ny lahy na ny vavy zay le fisokafana ny velan'izay ihany ko io mahatonga ny olona tsy manaiky ny hoe iasan'ny vehivavy ohatra de hoe satria fahasarotam-piaro matetika fahasarotam-piaro fa amin'izao fotoana izao tsy misy an'izany hoe ny vehivavy natao hikarakara ny ankizy rery ny lehilahy sy ny vehivavy mikarakara ny ankizy za tanora 17 taona ary kilasy terminal C misy ankizy vavy zay dia tiako efatra amin'ny seconda hatramin'izao nambarako tamin'izany fitiavako azy zany de hoy izy hoe mianara tsara aloha hita eo niezaka be tokoa taorinan'io nahazo voalohany mihitsy rehefa nizara bulletin ary noho izany dia nanantena no ekeny amin'izay nefa indrisy fa vao maika nandositra izy inona tokony ataoko fa tena diso fanantenana nefa koa izy tena tiako loatra ka tsy mety ho adinoko aza maika loatra arakaraky ny mahamaika anao ny mahatonga azy miahy fa izy ve tsy matoky any hoe tsy maintsy zao izy milaza amin'izao zany efa milaza farafa aingany ny fifankalalana sy ny faneraserahan'olon'olona farafa keliny roa taona ny akoatr'izay tsy ferana fa ny lava loatra koa tsy mety zay zavatray ny sasany manko misy efa 7 taona 9 taona fa de lasa efa tenentsika teto hoe ohatrany fitaratra lany manjandray izy amin'izay fotoana izay de zay ny antony atao hoe aza maika loatra fa ataro tsara ho areo antonantony hoe ny fomba ny fiainany ny fomba ny mpianakaviany ny fiaviany ny finoany zany nge tsy manavakavaka ndikan'izany mbola averiko eto foana tsy manavakavaka fa zay misy antony matoteneny zany zay mihitsy io ary ianao mahay antosirana ko maika anao fa tsy mahay ny inona tsy vo maika anao ya diso ve ny dadanay raha toka nanaraka ny afatry ny rainy voaraka tansoratra mazava tsara ary efa novakiana teo masondreo zanany rehetra io taratasy io momba ny resaka lova tsy diso mihitsy le izy nge zao hoe matony dadany nanao an'izay de efa natsapa tao anivon'ny fianakaviana natiny anazy ary le miady lova tsy zava-doza ohatry ny piraitam-po miady lova tsy mifandevo maty ny efarany zava-doza amina tambony zany ary zay ny mahatsara mihitsy hoe mbola fahavelony ray aman-dreny de tsara mihitsy ary ny tena mahafantatra mihitsy hoe reto ny zavatra fananana olovanareo ry anakisany de tiany any hifanarahana izy raha ilaina azy fa tsy de mahavatana antsika loatra ny tena marina ny fizarana lova de atao eo anatrihan'ny notaire tena taratasy vita zay ekeny ny fitsarana hoe teo anatrihan'ny notaire ohatr'izao tamin'ny fotoana ohatran'izao de apetraka eo daholo hoe ihany manana kara-panondro ohatr'izao zao nivory tao amin'ny toerana ohatr'izao tena zavatra mazava de araky ny fanarahan'ny mpianakavy teo anatrihan'ny notaire de zao ny zavatra nylazaina tao ary ny ekeny daholo be de manao soni ao ambany iny taratasy iny rehefa avy eo rehefa tena vita sonian'ny notaire reny ny ataony hoe acte notarié zay eken'ny tribunaly dia tokony fampizarana amin'ny zanaka isany tiany ianao anaka ny antony izarana azy amin'ny zanaka le zanaka nanatrika tao fa mety hoe ny zanany aneriana tsy mahalala de zay ny tahirizana azy mba tsy zava-doza ohatra ny miady lova to fampitony eny amin'ny tribunaly de arak'izay lazaika anao zay ndray tsy nifanevo maty iny zany mpianakavy iny zany piraitam-po olona ny malagasy nge de hoe ray trano ray fasana zay le fianakaviana aizanao ny hitan'izany ary indrindra ny fahendrena malagasy ary karazany kolotsay nikiazo tsy mba miada mapaty kanefa ianao tsy hifandivana de inona ny dikan'izany inona tsisa zany mamalagasy anao raha eo amin'ny lafiny sotoavana ndresana zay ny tena antony fa ohatrany tsy mahavatana atsika manao an'io ary ny tena antony indray matovy de ity amin'ny lalàna misy ny fahafantarako azy ny vady tsy mandova fa ny zanaka ny mandova zara de miteny foana mpivady hoe mandova izy fa ny milarana fa 7 fa zao zara de miteny hoe raha mbola velona ny mpivady mifanangana le mifanangana de makany amin'ny notera ihany koa de milaza hoe zay tratrafarany aminay mivady mbola manana zofeno sy tanteraka amin'ny fananana zay ny rahanay miary am'izay le zanaka tsy afaka hoe aza nylovanay tamin'ny dada raha ohatra dada maty aloha na aiza nylovanay tamin'iny mbola io neny na io dada de mbola eo aloha zao rehefa tsy eo tsony izy mivady eo am'izay le zarany zany zavatra tokony fa satria am'izao fotoana zao ndray matofy lavia noho ny fahasarotan'ny fiainana de tena misy zanaka misy hoe maty ny ray amin'izy mivady
dia mahavita mihitsy zanaka hoe aiza ny anjara lovanay amin'ny dada na tsy ny anjara lovanay amin'ny ny antony matahotra le zanaka hoe rehefa afaka taona vitsivitsy anampady-ndray dada na anampady-ndray ny dia matahotra izy hoe sao dia ahodikidon'le ray kely eo na le reny kely eo indrindra raha efa mananjanaka niteraka tamin'olo hafa tany ivelany tany izy zay zany rehetrarehetra zany dia aleo misoroka zay rehefa tonga ny olana vao eo vao mikorapaka zay nge ny antony anaovantsika ny tony fandarany tony mba fanazava-tsaina ary indrindra anampy antsika fa tsy mitovy amin'ny taloha-tsony iny efa hafa mihitsy ny fiainana indrindra ny fahasarotam-piainana ny tena mahatonga an'izay na mbola velo zao aza tena misy zanaka mahavita mihitsy mbola eo izy mivady zay tena sahirana be ry dadasiny dia zay mba anjara lovanay mba hangatahanay dia an'izao dia mba hanaovanay an'izao zao zay le ataon'ny gasy hoe mandova velona ka misy mandova velona zany tsy misy zany maty ny lovana fa tsy ny velona ny lovana zany keo tokony ho fantatry ny olona fa misy mahavita an'izany misy tsy mbola fantatro le zeloteny nosy izy fa alefako ihany ty nisy mpampianatra zay izy dia mipetraka any amin'ny faritany dia nandeha nanao voyage nakany Antsirana naony izy zareo dia nilaza izy fa reraka be satria naharitra andro maromaro vao tonga ary izy koa efa nakany ivelany dia tsisy tapatongotra akory no nanaovany zareo tapakandro akory nanaovany zareo azy efa nanana fahazarana moa isika malagasy amin'ilay manarinary fako eny an-dalambe ka nisy ankizy kely avy any ivelany naka azy ary nareny tamin'ny toerana izay tokony isy azy ny tiako atongavana dia midadasika Madagasikara raha oharina amin'ny io firenena any ivelany io teboka avy any ivelany io raha jerena amin'ny kely ozy izy firenena io raha oha jerena amin'ny globe dia tsy haiko hoe inona izany no rafitsaina sy rafim-panahy mila arenina raha te handroso isika tsy zay indrindra le fanajana kolotsaintsika anio ndray matoflavin raha vao ohatra fotsiny ianao hoe manipy hoditrakondro avy ao anatin'ny tomobilinao eny arabe voalohany indrindra aloha anao tsy manaja tena ary faharoa tsy manaja ny hafa ary iny hoditrakondro natipinao iny mety isotinalonitsaka dia mety maratra izy natonga zany ianao le fampifehezana ka io ndray tena misy ny firenena lazaika anao ndray matoflavin mba mandeha any velany zany ianao mahita ny hoe fifampifehezana misy amina tanàna anankiray tena variana aho tena variana tena hoe variana na io tomobile misy etriko io tsy hitanao any no ny fifampifehezana tsy mahita an'izany olo hoe anary megoeny an-dalana zany vitan'ny olona mahita ny ataonao iny ny tenenao hoe raisy eo aninao raha ny polisy moa mahita anao dia fa miantoka indray zay ianao ka zany ine toe-tsaina ary fomba mampanao tokony ho arahany fa le tsy fanajana foana le tsy fieritreretana ny hafa mahatonga atsika tsy miraharaha fa na manisy indelo anao na mandreo ka sanatry ny vava eny anarabe tsy maninona efa nitenentsika teto zany ny hoe ao analakely tsy azo anaovana an'izay ary tokony hitariny fa tsy ao analakely any dia efa misy ka zay indrindra ny zay mihitsy any tena tokony hoe azo atao mihitsy raha tena izy ny fampifehezana ndray matoflavin tsy ny mpitandro filaminana zay verina hoe tompona ndraiky tany tompotoerana amin'izany fa mpiarahamonina mihitsy raha vao mahita mihitsy dia tena milaza mihitsy za dia nahita olona terenana olona mipetraka tsy aminay zao ny nataony makany amin'ny fokotany ohatra mandray fepetra amin'ny fokotany lazaika anao fa tsy misy zavatra atahorany gasy ohatran'izany hoe roahana eo amin'ny fokotany misy ianao rehefa dina apetraka tompoko azo tanterahana ary lazaika anao fa ny fokotany io nge azo lazaina hoe mbola manana hery matanjaka lavitra no mpitandro filaminana raha toka apetraka ny dinan'ny fokon'olona matanjaka lavitra satria zao fotsiny ohatra fotsiny hoe nanao atsony ianao dia fa nanao atsona voalohany manomboka zao anao na mipetraka eto amin'ny fokotany ary ianao tsy mahazo tsony fanamarinana fonenana tsy mahazo certificat de résidence karaha misy zavatra taratasy mpanjakana ilaina aizany elenao izany torinao izany amianao certificat de résidence tsy maintsy ny eo amin'ny fokotany zany ine lazaika anao fa enjana be ne zany tsy hoe tsy amin'ny fokotany certificat de résidence zany fanamarinana mponenana efa midika mihitsy raha vao tsy mahazo fanamarinana mponenana ianao dia efa ohatran'ny roahana teo amin'le fokotany zany ny zavatra tsy zakany gasy indrindra roahana eo amin'ny fiarahamonina anisany azo ampiarina anie zany azo ampiarina zany fa tsika no misalasala vehivavy raiky amby roapolo taona mananjanaka 2 amby roapolo volana
tam'za be vokany io zanako io dia nasain'ilay rain-janako nalana ilay zaza nisarahany rehefa notazoniko ilay zanakay am'izao nefa milaza fa tianay izy fa hitady asa hony izy aloha de ivady zay. Eny ka taona moa fa tsy misy olona tsy misy olona hoe tonga lafatra nge fa ny olona mahay tsara tena maninona ny zavatra nataony ary mangataka famelan-keloka azo atao tsara ngizy zany. Tsika olombelona raha ny mafo raha mihoatra amin'Andriamanitra firofiry ny zavatra lalàna efa nidikaitsika nefa rehefa mivavaka tsika mangataka famelan-keloka de ohatrany mba mahatsiaro tena hoe Andriamanitra mamela heloko indrindrindrindra efa nisy Jesosy rehefa nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana azontsika azahoana famelan-keloka. Misy zokila matoa raiky amby 30 taona tokony efa hanambady noho ny tsy fahasalaman'ny ray aman-dreny dia mbola manampy eo tokantrano zasy le zokiko le zandriny telo vavy nefa efa lasa nanambady daholo mbola misy zandriny mbola mianatra mba mangataka sosokevitra amin'ny jeneraly. Le izy de zao hoe le izy samy manana ny fifandraisana amin'ny fianakaviana ary samy miankina amin'ny tsirairay avy raha mahatsiaro ny lahy matoa fa hoe mbola misy adidy tsy vita amin'ny ray aman-dreny noho ny valibabena zay tiany atao amin'ny fotoana mbola tsy hanambadiana mihitsy any tena natanterana ny atao hoe valibabeny fa raha vao manambady ianao ny adidinao ny vady aman-janakao fa andraiky sasisanao petraka ao amin'ny ray aman-dreny ary ny andraiky fifampizarana fa ny adidy tsy azonao fampizarana mihafa ka manana an'izay toe-tsainy zay lehilahy matoa ohatra na lehilahy manarakaraka azy hoe izy moa zao ny antrairan'ny dadatsiny ianao raha ohatra ka manambady tsika olona mitsinjo ny fiainana zany fahatsaram-piainana ho azy ary ny fahatsaram-piainana ho an'ny dadatsiny tsy hitako mihitsy mahadiso an'izany tsy hitako mahadiso an'izany arakaraka ny olona tsy voatery hitovy-jery ny olona rehetra fa zay fotsiny azadina raha vao manambady ianao ny adidinao ny vady aman-janakao fa andraiky fampizarana amin'ny dadatsiny zay le izy. Za tokoa mahatsapa fa tsotra loatra ka zay fahatsorako zay dia miteraka olana be eo amin'ny fiainako satria araloton'ny olona foana za sady lazaina fa miavina hony nefa za tsy miavina fa tsy de ampiteny de inona tompoko ny tokony ataoko fa tena tsapako manangeja be za zay zavatra zay misaotra tokoa. De izy zany zao tsy vitatsika tonga de valiana mahitsy eto fa mangata fotoana dia ahafahana miresaka tena ahafatara tsara ny antony ahoana sy ahoana moa ny fahazazanao ahoana sy ahoana teo aminao adolescente ahoana sy ahoana amin'ny fahatanyrana ahoana sy ahoana amin'izao fotoana zany ange raisany so de veriny olona fa hoe tsy ilainy zany fa zavatra tena misy fiantraikany eo amin'ny toe-tsaina toe-po toe-panahy amin'ny fiainanao amin'ny ankapobeny zany rehetrarehetrareniko zany zay mahatonga hoe tsy afaka manao itsan-dalana fotsiny hoe satria be dehibe le olona mandefa SMS dia avy hatrany de hoe atao an'izao raha mbola azo valiana amin'ny valiteny tsotra nefa mazava de atao fa rehefa tsy vita kosa de aloha milaza hoe mangata fotoana. Ny zanako vavy misy zanako vavy zay jeneraly ozy izy maty io zanako vavy io zay manana zanaka roa vavy mbola kely ireo zazy ireo efa taona ny anankiray de 3 volana ny anankiray misy eo mandray ndraiky tsabe ireto fianakaviana avy amin'ny vadiny zanako rehefa maty ilay zanako nefa hitako sy tsapako fa tsy vitany zareo ilay zaza ohatra fanadiovana an'ilay zaza ny fitafiana sy ny sisa raha mba te handray andraikitra amin'ilay zafikely koa dia salovan'ny zareo ny tiako anontaniana hoe tsy afaka mandray andraikitra manao adidy amin'ny zafikeloko ve zany zay fianakavian'ny vavy sa ve hoe efa maty tokoa ny zanakay dia tsy mananjo sy lalàna hikarakara ireo zahay fanamariana ny zanako vavy matoa ihany no mbola mampinono an'ilay zafiko 3 volana. Dikan'izany ange mbola any aminareo zany de le zafikely satria mbola ny zanako vavy matoa mampinono le 3 volana. Le 3 volana. De dikan'izany mbola zanako vavy matoa mikarakara azy ohatry ny zanany naterany fa tsy hitako ny tena mbola hoe tena hidirany le avan'le any amin'ny lehilahy hikarakara an'le zaza nefa ny mampinono azy aiza no vitany hoe ampinono fa de efa io zao ny solondreniny ary io zazy ireo ndao taodritika hoe mandrapatonga efa hita hoe maleo tena mba hoe afaka misasa le zaza afaka mikarakara tena raha toa ka manana fahavinonana ny fianakaviana avy any amin'ny rainy hikarakara azy arabasoa arabatsara raha mieritreritra ny tia dia ohatrany hoe ngamba le fataona ngamba le fazoko no any amin'ny any de le kely no ataon'le vavy eny ka zao ne samy mananjoa eny hitovizana ny zoa
satria samy zafy kely daholo io na any am'lana ty amin'ny vavy fa de zay de ny fahaizana mifanaraka fa tsy ny mifandrirotra fa samy zafy kely daholo izy na ty na ary de zay fahaizana mandamina ny mandindry zay fotsiny fa de mba rehefa misy zavatra ohatrany hoe tsy mety de mba ifanarahana ifampizarany fa tsy ny teny mihitsy hoe rehefa ty aminareo ny ankizy de ohatra na mivolony ara tsy voaba le fanaovana fianakany ohatran'izay ne miteraka lonilony de farany de lasa tsy mifandray tsony de le zazakely ny mampalahelo. Za isaka ny manao fitiavana de voafitaka foana de am'izao misy olona tia milaza izy fa tsy amitaka zany fa matahotra inona no ataoko ahoana no afantarana ny lehilahy fa tsy amitaka tokoa izy karakaraka le fifaneraserany zay lazaiko anareo zay hoe raha vo fampatokisana ho antsy ao de sasapona ianao miteny hoe zaty ary zao foana ifantezatsika teto foana de matovilavy ny tena manimba ny fiainana de le sakana ataonao ao anatinao ianao ihany iny manao sakana voalohany inona le sakana le ayahy nefa ny ayahy tsy havanana tsy mbola nanana profo mihitsy ianao hoe zao le izy de fa apetraka ao le ayahy ngamba mety soty azy ngamba izy mety manao ngambangambangambangambanao inona zavatra tsy misy no ataonao angamba de lasa ohatrany zavatra misy maniny ela izy za de lana matoa de manana fahaserana eo amin'ny lafiny fitenenana ohatra hoe tsy mahavita miteny mason'olona nefa ny zandriko lahy indray no ohatrany mahasasa ny mitondra ny teny sy ny sisa indray ka any lasa indraindray izy indray n'olona zay ny olona zoko fa tsy za indraindray le izy manimba saina ihany fa lasa tsy te ho toteny intsony ka mangataka torohevitra tompoko de io de mbola ohatr'izay ihany tsy vitanisaka fotsiny eto mahity be ohatro fa tonga mangatafo fotoany zavatra pitranga amin'ny olona maro nge zany noho ny tany amin'ny fahazazany teo mahadola tendro azy eo amin'ny fahatandray fa azo atao tsara mihitsy io le fahaizana amin'ny teny io de tena hoe mila fahazarana tompo nge talenty misy havanana amin'ny fitenenana misy eny marina ne zany misy talenty fa le izy koa de matofilavia de misy finiavana mba hanana fahazarana hoe mba miteny tsy voatery hoe kabary foana any masombaoky fa na ny fanehoan-kevitra fotsiny aza de ilainy ianao manana fahasahina maneho rehefa tsy zatra miresaka amin'olona ianao fanakay tsy ahay aneho hevitra mihitsy fa de efa milaza na any am-pianarana ianao na eo fiarahamony tsy afaka mihitsy satria ianao no manao sakana inona le sakana ahoana ndray zao ny fiderin'ny olona raha manao zay ny le sakany de miahotra ny vavanao iteny za tompoko mananjanaka vavy 10 taona classe de 11e izy na am'izao tsy mianatra zao ary izy de mandray kahie foana rehefa teneny izy de hoe za ny ka anao dokotera de misy mianatra foana donc de mianatra foana ozy izy zany efa matahotra hoe sao mba isy fiantraikany amin'ny fahasalamany aoriana kely zany fa maninona ny anana le izy igny raha ataonao tery matafana tsy maintsy mianatra lezy nizay manimba azy izy sitrapony io fa raha sitrapony tompoko tsy manina mihitsy fa velao izy fa zasakatsakanany zany tsisy fahasalamana ho simbo zany za vehivavy 20 taona miaraka amin'ny olona ary efa fantatry ny ray aman-dreniko ny fiaranay fa mbola tsy nentiko taty an-trano izy fa za foana no mankany amin'zareo mety ve raha entiko ato an-tranon'izay izy aty amin'ny faritra de lazao ny dada sy neninao hoe misy olona ohatran'izao de mba te iona aminareo tonga de lazao hoe mba te iona aminareo ony izy manina ina moa maratra an'izany olona mba te iona zany ve de hosakanana zaranao ary ny zanako mbola manana an'izay fijery zay hoe ampahafantariko ny dada sy neny de dada sy neny hoe ohatraohatrany ahoana ny fahitany any olona ty koa any iny de mazava ny resaka vehivavy eny amin'ny 20 taona manana zanaka 10 taona 9 taona 2 taona izay nanareny ray ny-janako anay efa notoriako izy ary nanaiky izy fa ando 2 alina sy ray hetsy isam-bolana ho sakafondreo zazy ireo ka nosotoniko ilay fitoriana azy hatramin'izay izy nanome fa hatramin'ny mars anakaty izy tsy nentina andonitsony inona tokony ataoko ka satria mety very asa angamby izy na sahala am'izany ohatra tsy manakatao matozika na mbe foana hatramin'izay fa azonao atao mandeha mankany amin'ny trano arozony hoe nisy zavatra ohatran'izao trano arozony mbola averiko foana hoe toy ny tribonaly efa tsy midika koa hoe mitory fa ny afantaranao ny tokony ataonao olona mahay lalàna ny olona amin'ny trano aroa izy manao manome torolalana hoe zao atao
ary afaka mampiantsona io vadinao io ngenitranao roa afaka vehivavy za tompoko 13 taona miaraka amina tovolahy tsy mitovy noana amiko nitsapako hoe tokony isaraka zay satria olana be le fahasamihafana kanefa izy tena tia ahoana kay no afahako manapaka ny fiarahanay mba tsy andratra be azy le izy gne tsy hoe satria tsy afaka ivady de tapahana ny fiarahany any am'le fanambadiana nge vao mipetraka le olany fa mampinamana fotsiny tsy hitako mihitsy raha olo efa mifankazatra aminao apetraka fotsiny hoe zao tsy mety zao ndendianina za de mijanona mpinamantsika tsy misy fisalasalana mihitsy afaka mifanampy ty afaka mifanome torohevitra afaka an'zao fa aza mieritreritra fotsiny hoe anorona tokantrano satria mety anahirana be rehefa aveo a fianakaviana roa tota mety tsy anaiky de atao mazava tsara ny resaka zay fotsiny fa tsy zay mifankaty de rehefa aveo mahita olana angeza be hoe dada tsy manaiky tsy mety amintsika io anaka na ty aminao na any aminy lehilahy za manoratra 20 taona efa manambady niteraka iray chauffeur ny asako matetika zany tsy fixany heurako iravako efa nazafaka ny vadiko zany efa mbola efa makazy rehefa mirava satria izy miasa izy ntoeny titako ntoeny tsisy tapaka dia fampiresah fotsiny fanakaloza hevitra matoy izy manoratra misy ayay ao anatiny ao ambany eo mety aza mandrisy sakanao na poizina amin'ny tokantrano ny ayay ny poizina voalohany indrindra maharava tokantrano inona ny tokony ataoko fa za tsy atokisana tsony ato an-trano nefa de ohatra ny hoe zavatra tsy nataoko raha sindra misy very de any amiko foana ny resaka ka le izy mety hoe misy fihetsika ao mihitsy tsy mampiahiahan'ny olona foany hoe izy andray moa zao ny akan'izay fa zay koa aloha mba eritreretana ihany indraindray tika ray aman-dreny raha vao misy anakely de io nefa zatra mandrairay any amindray zay izy nefa tsy nanao an'izay de mamalahelo kotsy izy raha vetrany ary koa na samy piraita-po nge misy manana saina hafahafa efa fantany hoe ty anankiray ty foana ny tenenina de izy ny manao fa izy mody tsy miteny de zay fantatreo le ray foana misy zany indray matofilavika tena misy za vehivavy 20 taona miaraka amin'ny lehilahy 13 taona mifankaty be zay de am'izao izy lasa niova tsy haiko hoe naninona fa de miantso anazy de mamony telefônina foana izy mba atorohevitra to fa tena za tena ty azy ka le izy anie zao ny fitiavana nge satsaketo foana ndray matovitra andaniny sy akilany ifanakalozana fa tsy mandeha ila mihitsy ny fitiavana tia karary tena ianao raha hoe izy efa mampiseho fietrika fitiavana ianao mbola misisika ihany fa za tia be azy ka na tia be azy takin'iny ianao kanefa tsy tiany de inona tia karary tena fotsiny tia karary endo fotsiny zay le izy za tovavy 20 taona mbola tsy manambady manaraka tanteraka amin'ny fanabeazana omenao generaly ary manaraka manana fahatokisantena fa mbola hoavy ny anjara tokantranoko ary mametraka ampelantan'Andriamanitra amin'ny fiainako sady tsy maimaika mandray fanapahan-kevitra dia misaotra indrindra zava-dehibe misy anie zany zany nge fakatahaka mihitsy zany rehefa manana fahatokisantena ianao manana fa hoe misy fotoana zay amalin'Andriamanitra ny vavaka zao tsy maintsy mahazo ny anjarany io zatovavy io tsy maintsy tsy misy zany taratara zany fa io le raha vao miteny io tara io manko de olona tsy mifanandrify olona tsy zaza de lasa mandefa de hoe any efa nanambady daholo de za rery ve sisany hoe antrapijoroany tsy misy antrapijoroany zany fa maninona re za lasa matahotra ny dadanay sy mamakeliko mba torohevitra mba ahafahako mahandro ato aminay sy ahafahako mahazo antso izy de zay le atao koa zay hoe avy any faritra on zareo avy any faritra izy de raha avy any faritra ara tsy maninona de rehefa le miantso amin'ny telefona de any amin'ny amy 10 ora ariva any miantso ahako am'izay manko fa tsy de misy olona miantso any eto Tananarivo de afaka miresaka aminao fa tsy olana mety ve tompoko raha manana olo ty zaka mbola tsy nampahafantariko ny dada sy mamako ny antony de afantarako toetra tsara zay fa mba ampalalako any dada sy mamako mangataka torohevitra eny zay ngeny fa endreny fa taro tsara aloha le tovolahy fa tsy hoe vao mifankaty de iny de hoentinany amin'ny dada sy neny mafataro tsara ny toetra ny mpafataro ny mombamomba azy sy namana zay no vampateny hoe misy tovolahy ny dada sy neny mifankaty amiko de mba ohatrany tiako mba hoentina ty aminareo mba ho hitanareo azo tonga zany
asa dada mety tena inona no mamakianao an'izany fianarana aloha ohatra zay zany de efa fantatrao zany fa mbola tsy vonony dada sy neny andray olona zay fotsiny. Mangataka torohevitra misy olona miaraka amiko efa tamin'ny 28 février zay no niona farany nefa izy milaza fa be voka 2 volana eo tiako izy nefa sady mandangy amina foana taloha an'izany izy efa nitsapana hoe be voka de tena za hoe tsy anahy zany de niteny izy hoe fitsapako anao zany. Zany tena fahatsokevitra ngeza be mihitsy ty aza mba manoro-pitiavana am'izany olona zany aza mba manoro-pitiavana am'izany mbola vao manomboka de efa zany ny toetra ny février no niona farany koa zao no be voka 2 volana tokony miverina manala CP zay indritra maty iveriny fa tsy mba manao kajikajy angany olona ye za lehilahy nivadiko tamin'izay vao niaraka dia nanitsy azy tamin'ny fomba fiteny malefaka sarotra intsy anefa izy satria efa ty amin'ny 2 mahery anefa mbola tsy miova ihany izy ka lasa manitsy azy amin'ny fiteny masika de lazainy fa niova be hony satria masika de lasa niteraka ady eo aminay satria lasa kizitina ihany koa inona ka azafady ny fomba itenenany ko azy de aza masika rehefa mba vady ene io hoe tsy hitako mihitsy ny tombontsoa azo amafanaovana teny masika amin'ny vady tsy hitako raha amiko aminao zany satria ato izy teny hoe tamin'ny voalohany izy zany tena nao teny malefaka mavady azy manitsy tsy nety niova ngamba 2 taona nytiany lazany 2 taona teorina mbola tsy nety niova ihany de mba nanova fihetsika izy zany farany mba nampiakariny kely le feo eny mbola lasa kizitiny izy satria le ray tsy miova mihitsy amin'ny zavatra rehetra de marina ny azy hoe anao koa de efa tsy iova mihitsy sy mba ianarina mihitsy hoe fitiavana anao nge tenenako andreny de lasa indray ianao lasa mampakapeso ianao indray niteritra de rehefa ohatrany izy de tazony ty anao fa de zagaga ianao rehefa tsy tamana totra anao zany nge ny tenenana fa zagaga ianao rehefa tsy tamana totra anao io ngamba le tonga le fitenenana am'izay hoe tongava miresaka zay ka zao kosa ny andre matofy lavia raha isan'andro zao anao mba famiteny osia mba atovy ohatry zao tiany ty inona nefa manina nefa zao karaha zany tiavako misy olona manao fiteny ohatrany andre matofy lavia ina ary ny ataonao amin'ny olona ohatry zany de rehefa miteny amin'izay ianao hoe eny de tsy ianarina mihitsy zany ianao de trana de azagaga ianao raha ohatra ka mba fantanina misy marina ve ny lanjara satria za vehivavy 7 taona mbola tsy manambady nefa za tsy miavina fa tena tia mifandray amin'ny olona sy ny rehetra le hoe lanjara nge fijerinao olombelona zay fa Andriamanitra misy zavatra hafa nitiavana ianao hoe ianao tsy manambady io afaka mifanerasera afaka manampy afaka manoro hevitra hitany amin'ny baiboly nge ndray matofy lavien de tena misy hoe sambatra ny momba satria zanandolo ny rehetrarehetra ianao no maroaraka indrindra zavatra misy mihitsy anie zany fa tsy voatery hoe efa io tsisy afa amin'ny olona hoe misy ny olona natao anorona tokantrano misy olona nahazo ny antso avy amin'Andriamanitra manao manoka tena ho any amin'ny religiosy fa tsy midika mihitsy hoe olona lanjary reniko farany de nakary antson'Andriamanitra zay mihitsy le izy mety antso koa anao hoe mijanona tokatena za tovavy de miaraka amina tovolahy de za tena ty azy fa izy tsy mba atsapako fitiavana mihitsy mariako fa zay efa taona no niaraka de mieritreritra inona le tanjo anao ambadika zay de engany mba tsy hoe anorona tokantrano raha efa taona ny rahany zany tsy mahatsiaro mihitsy anao hoe mba mahay maneo fitiavana izy aza mba manambady an'izany olona zany fijeriko zay ho sahiranao anao lehilahy no manoratra 20 taona za ary niteraka ray zay ny olana de zao nanampy ny dadany vadiko io fa sahirana noho ny dadany fa sahirana hono ny dadany nanaraka azy tan za tamin'ny voalohany ankehitriny anefa de nahatsikaritra zavatra tsy nety tao za satria mivarotra no ataonay ny volanay no miasa ao ilay rafozako nefa nanafina volantsokosoko de tsy nety hiaraka amin'ilay vadiko tsony za fa nareko nody aty amin'ny dadako satria izy tsy salama ilay vadiko koa tsy mety miala ao amin'ny dadany de fa fisarana ny ndikan'izany
zay de samy manana ndaniny sy ny kelany de samy manajany azy zany tsy mbola tsy tapaka tadipotra eny toretoko zava-misy zany mamaraparana azy tsika amin'izao fotoana zao vehivavy raiky am'roapolo taona ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina ny tena tsy haiko satria voafehy tato an-trano foana za tamin'ny voakely mila torohevitra fa tena lazain'ny olona miavina eny ka zay nge ny antony anaovantsika nytony fandaharana tony raha mpanaraka amin'ny fandaharana ianao de mba hampiaro ihany le izy hoe mizara aloha mifanakalo hevitra amin'ny ao an-trano de rehefa mba mivoaka any ivelan'ny trano any am-piangonana ohatra na amin'izay seza tokony andehanao de mba mizara koa mba maneho hevitra manana zay nge le hoe fahatokisanteny tsy maintsy ianao mihitsy mametraka an'io fahatokisantena aminao matoa anao tsy matokitena de anao no mametraka sakana hoe za moa tsy mbona azo mivoaka ny trano fa atao foana de za moa tsy ambako sakana dolo any zany le sakana nataonao betraka ohatsainao sy omponao de tsy mahavoaka mihitsy ianao ity no amaranantsika ny famakina ny SMS amin'izao fotoana izao mety ve reny 70 taona mahery mbola mamelona ny zanany lahy 50 taona matanjaka be tsy miasa fa velomina fotsiny tsy mety zany satria tsy fitiavana azy ka zao raha sanatiara nefa tsy maintsy ho avy zany fa tsy sanatria koa hoe manojona maty io reniny io makaiso le 50 taona io izany amelona azy de tena tsy fitonjovanao no avany mihitsy nge antony mbola amelomanao zanako ny 50 taona zany fa de mbola tokony hipetraka amin'ny reniny 70 taona fa mety tokana andray ngamba zao le tovolahy de io ihany mba tokany reniny mba io ihany de tsy foiny de izy ihany mitazona azy eo tsy maninona fa zay kely aneto zaratsika mianaka de tsy fitiavana azy zany tsy fitiavana azy da fitintsika zay voalaza teo ya ka zay le ozy hoe ny fahaizana mifandray amin'ny hafa misy fiantraikany aminao be dehibe mihitsy ary teto any raha zavatra ny tena andresantsika teto andre matoflavy any de hoe mba mandiny tena hoe isan'andro hoe inona ny zavatra tsara mba hitako teo amin'ny fiainako inona mba zavatra tsara hitako teo amin'ny fiarahamonina inona ny zavatra tsara mba hitako teo amin'ny ankonana misy ahy fa rehefa manao an'izay ianao tsy maintsy miezaka ianao anatsara foana ny tontolo miainanao ary ny tontolo iainanao ihany inge ny fiarahamonina ary ny fiarahamonina ny firenena tsy maintsy miainga amin'ny kely foana tsika zay de azadino zay zavatra fa ndraindray zay ka tonga de vetrany de tonga de manantsy ina moa no ataoko ny firenenako zany ka mpanao politika ka politika inge fitantanam-piainany fitantananao ny fiainanao ny politika mana politika mpiainana mana politika mpiainana io no matoflavy sy reo mpiara-miasa ny psychiatre reo fa tsy misy olona hoe nena ihany no anao nenao ny ary zay de izy fa tsara ho fantatra ny zavatra zany ya zay ny amin'iny raha te hiresaka amin'ny généraly ianareo de azonareo to tsara ny miantso aloha ny 22 443 87 antsy aloha zay lara telefony zay 22 443 87 rehefa azonao zay lara telefony zay dia manome anareo ny lara telefony généraly de atsy généraly manomboka amin'ny valo maraina de manomboka ihany koa amin'ny rotolakandro ianarany mifatra raha ohatra iresaka lavalava de any amin'ny am'dimy arivano any nareo no miantso azy manam-potoana tsara izy iresahana aminareo amin'izay fotoana zay satria nareo lavitra de aloha mena fotoana malalaka tsara nareo mba ahafahanareo miresaka aminy zay ny amin'ny ny fandarantsika de miverina indray amin'ny alatsinainy amin'ny valo sasany alina rehefa miverina fandarantsika de afaka manaraka an'izany ianareo eo ihany koa fandarantsika mandeha amin'ny RTP live sy any amin'ny YouTube ihany koa mbola azonareo arahana tsara zay fandarantsika izay manonka any amin'ny tolakandro any de afaka manaraka an'izany tsika ny fotoanantsika manaraka de ho amin'ny heriny indray isaorantsika rivaty amin'ny lafiny teknika datisina ambinina no kirakirany sary mametraka ny veloma mandram-piona manompo-tafa ho amin'ny heriny indray veloma tompoko mba hovanona fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanona fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanona